Nanatanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety kosa androany sy ny plateforme nationale de la filière vanille tamin'ity androany ity moa dia niresahan'izy ireo ny akon'ny taompamokarana 2012 2012 raha ny fanazavana nentin'izy ireo hatrany moa no nahafantarana fa tokony hitombo ny vokatra la vanille amin'ny taona ho avy taoriana indray ny atrikasa maro samihafa no tanterahana ireny. Nahatratra ray alina taonina mivokatra la vanille tamin'ny taompamokarana 2012 hoy ny plateforme nationale de la filière vanille nandritra ny valandresaka ao am-panao gazety izay nitanterahan'izy ireo tetsy Anosy io maraina io. Tokony ho tsaratsara kokoa nefa mivokatra amin'ny taompamokarana manaraka eo indrindra taorian'ny atrikasa mikasika amin'ny paikady stratégique ho an'ny taompamokarana 2013 izay vao avy nitanterahana ao Malte tetsy amin'ny Kneangra Nanisana. Ny programme nasa amin'ny 2013 agnisan'ny mamolavola hoe inona ny politika ety hanatsarana azy dia misy asa maromaro zegny voafaritra agnatiny mikasika ny serasera agnatiny le rafitra na anafatry na aty amin'ny nasionaly dia eo koa zegny ny fifandraisana misy amin'ny rafitra anankiroa ary manahoana ny fifandraisana misy ny plateforme nationale miaraka amin'ireny mpisehatra na piahy ny ministera piahy sy ny partenaire reny fa indrindra zegny hoe ny ety hanatsarana ilay tsena agnatiny la vanille dia inona koa ny zavatra entina hanampiana ireo mpamboly na ny préparateur na ny faritra hafa satria ireo faritra valo zegny tsy mitovy ny fifehezan'le fleur vanille. Misy latsaka aoriana ohatra zao manomboka ny tegna mafiasa tsara zegny manomboka faritra Analanjirofo sy ny Sava dia mba ampitovy lenta ny faritra regny zegny dia tsy maintsy misy fampifanana ifampizarana ao anatin'ny mpisehatra isan-karazany. Tombontsoa lehibe tokoa no azo taorian'ny ity atrikasa izay nitohanan'ny tetikasa Prospera ity hoy ity vovonana hivondrona ny mpamokatra la vanille ity. Manodidina ny 507 ariary ny kilaony la vanille raha mbola maitso ary 705 ariary kosa izany raha masaka. Faritra valo no mamokatra la vanille eto Madagasikara ary ny firenena Europeanina, Amerikanina ary Japon no tena mpanjifa ny akorantsika.